Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Misy lehilahy anankiray mba tia lala fatratra izany atao hoe miaina amin'ny fahoriana sy ny helo izany hono izy. Dia ho koa izy hoe atao hoana ihany koa izany miaina amin'ny fahasambarana sy ny paradisy izany. Indray andro ary dia nanofy ity rangahy ity, ka toy izao ny nofiny. Nisy varavarana anankiroa teo anoloany, ka ny iray aloha no nidirany voalohany. Rehefa tafiditra tao amin'ilay efitrano izy dia akory ny atairany satria nisy latabatra ngeza be anankiray feno olona maro manodidina izany. Nanintona ny masony voalohany dia ireo sakafo tsara sy matehinana teo ambony latabatra. Nahagaga azy anefa dia zara ranokasiana avokoa ireo sakafo ireo. Rehefa nojeren'ilay lehilahy indray ny endrik'ireto olona manodidina ny latabatra feno sakafo dia hitany fa hatsatra sy mahia avokoa. Tsy mba nahitana endrik'olona faly na dia iray aza. Tsy nisy mifampiresaka mihitsy ireo olona ireo fa samy mangina sy mifampijerijery fotsiny. Endrik'olona ory sy kivy ary mihatsara vilatsia no hitany tao. Rehefa nidiniany elaela nefa dia hitany fa hay mifatotra teo amin'ny seza nisy azy avokoa ireo olona ireo. Torak'izany ihany koa ny tanany. Nahagaga azy nefa dia toa nitazona sotro lava izay mahatakatra tsara ireo sakafo ireo avokoa izy rehetra. Saingy ny olana dia tsy afaka namahateny izy satria lava loatra ilay sotro nefa ny tanany mifatotra. Hitany mijaly avokoa izy rehetra dia hoy izy hoe izao izany no atao hoe elo, feno fahoriana sy fangirifiriana. Noho ny avy eo dia nivoaka tao amin'io efitrano indray izy ary niditra tao amin'ny varavarana iray izay mbola tsy nidirany. Rehefa tafiditra tao indray izy dia nahita latabatra lehibe feno sakafo tsara sy betsaka ary nisy olona mifatotra ihany koa toy ny hitany tao amin'ilay varavarana voalohany. Nahagaga azy fotsiny dia nanana endrika miramirana sy mifampiresaka tsara avokoa ireo olona rehetra tao amin'ity efitra faharoa ity, fa tsy toy ilay tao amin'ny efitra tany aloha, na dia samy mifatotra aza. Rehefa nodiniany dia hitany fa afaka naka sakafo ireo olona ireo, nefa tsy mba afaka namahatena satria lava loatra ilay sotro, saingy kosa afaka nifamahany izy ireo. Mifanampy, nifameno avokoa ny zavatra nataony ary tsy nisy titena fa na dia samy mifatotra avokoa aza ny tanan'izy ireo dia mbola niezaka ny fampizara, ny famahana mba ahafahany rehetra mahazo ny anjarany ary dia fifaliana ny vokatra izany. Tsy toy ilay tao amin'ny efitra voalohany izay samy tsy te hisahirana ho an'ny hafa fa tia moky ny tenany ihany, kanefa indrisy noho ilay fitiavan-tena dia tsy afaka ny miara-paly mihitsy izy ireo. Mazava ary mpiaino an-tsaina ny lesona azo raisina ao anatin'izany arak'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipianina 4:1-4 manao hoe aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa. Amen. Antokobira iraky ny avo Anosy Be Ouest. Simana ni Kristi
zade mafifo esorireo lolopo mitalao aminao Kristy mahay zare mifankaty ivainy mandalo ahoko isikizany any aty zay lay onjany fanantenana andriamanitra rayo vonjereo vahoaka maro ifamela sy fankaty fa tsy fiatsarambelatsy atsaharony ady mifamono mamalifa Jesu ty dario remba ifankaty ivainy mandalo avoko isikizany any aty zavapone tsy maso rato tsy mifankaty faray zao ity zao zay mentanentana do tsy tany andovalay tany kanan tsara loatra izany izao komba maniry hoany ka ho faly Jesoa Kristy ahita sy anao miaraty harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo tonga eto amin'ny fotoana fanomezana indray isika ry mpiaino an-tsaina miaraabanao dia mirary fahasalamana mandrakariva antenaina fa ahasoanao fanarahanao ny fandaharana eto amin'ny AWR dia ankafizo ary
mba mifoaza arbona fa aty aminao daholo ny mason'ny olona mifoaza fa mahamenatr'olona ka bona fa nga tena natorobe mihitsy ateory miry a ko raha tsy zany esona raha misy kely dia hanofy teny mihitsy ty ianao tika inona inkio fa nambadian'olona anao ty naninao torimaso no atao betsaka zay le efa teneniko amin'ity fanorona anareo ty ka fanorona kosany kilalao tsara fa zay indray miry ny olona zany tsy mba hiala volo mihitsy amin'ny ataondro ny fialana volo robona fa tsy amin'ny alina ny alina natao atoriana zao jereto ianao mahatory andro mahamenatr'olona inao enkio le retsy marina zaniko mba sendra reniko kely fotsiny ahy ao fa tsy aritory amin'ny fanorona tsony ary ahy tsy mila miaritory tsony mihitsy ka tsy hiaraka aminao tsony raha mbola toy izao foana no ataonao aizako hatrany am-piangonana mbola matory ihany bona ny olona kosa ve zany tsy mba atory kely amin'ny atoandro fa ary miry kosy mba asiana fotoanany kosa rehefa atoriana ka ny atoandro moko zao no tadidinao ny torimaso amin'ny alina ny tena zava-dehibe sy mahasalama ny vatana fa tsy tianao matory andro lava etsy seroa ty inona inkio tena marina ve zany fa mifiry marina ny fotoana tokony atoriany andeha dokotera Razafinjatovo Harizava Kolgata no asaintsika amaly izany manolotra rahaba ry mpianojaina ny fitahin'ny tompo ane eo amintsika tsirairay avy mba hitondra sy amentsika fahasalamana ho an'izay tsy salama Andriamanitra ne kasika amin'ny fototra retiny mba azahoan'ny fahasalamana androantsika dia jery manokana mikasika ny antsoina hoe torimaso izay amin'ny alina ny tokony anaovana azy misy ihany ny torimaso atoandro fa tsy lazainy hoe torimaso iny fa siesta fa amin'ny alina no tena torimaso azy mba le ataon'olona hoe matory andro zany andro atoandro dia matory epipetrahana dia matory fanaovana zavatra dia matory ratsy be ny matory andro torimaso anisan'ny fomba biolojika iankinan'ny fahavelomantsika ny torimaso ahoana ny atao mba hatory tsara pour bien dormir hoy ny vazaha dia ilaina ny mandeha matory sy mifoha amin'ny ora tsy miovaova ora raikitra raha amin'ny folo anao no matory isan'andro dia tokony hatory amin'ny folo fa tsy indraindray amin'ny 12 indraindray amin'ny 7 dia ohatran'izay koa ny ora fifoazana mandeha matory rehefa tena te hatory ka raha tsy mahita tory dia miarina manao zavatra tsy mandreraka izany hoe zavatra tsy mila effort ny fandriana dia tsy atao fandraisam-bahiny na trano finanana izany hoe tsy tsara zany atao amin'ny salon ny fandriana na any amin'ny trano finanana satria ivezivezen'olona manelingelina ny fiavian'ny torimaso izay tsy mahasolo ny torimaso tsy ampy amin'ny alina ny fanaovantsika la siesta na ny torimaso atoandro tsy manao fampiasam-batana na fampiasan-tsaina alohan'ny atory tsy matory mijery fahitalavitra tsy azo atao amin'ny efitra fatoriana izany fahitalavitra hoe raha mbo fandriana atory jery fahitalavitra tsy tsara izay matory amin'ny efitra mangatsitsika ora maromaro aorian'ny taona sakafoanana tsy hoe voavin'ny sakafo dia midaboka matory tsy misotro kafe na dite na chocolat amin'ny hariva tsy mifoha taraiky loatra amin'ny maraina fa mety ho taraiky indray vao mahita tory amin'ny alina fa dina fifohana sigara na ny fisoloana zava-pisotro misy alkôla indrindra amin'ny hariva alohan'ny atory zarina ny saina ahalala sy hafantatra ny ora fatoriana fanampin'izay dia misy teboka vitsivitsy maromaro reto tsara ho tadiditsika ilaina tadidiana zany ireto teboka vitsivitsy maromaro izay holazaina ireto voalohany tsara ny miverina amin'ny sakafon-drazana izy moa ny razam-bentsika fa tsy adama sy eva
sakafo izay mifototra amin'ny zava-maniry, miverina tsikelikely araka ny voalaza tany aloha. Ahena ny hena mena dia ny hena fotsy no hohanina betsaka raha ohatra ka mbola tsy tena afaka miala tanteraka amin'ny hena. Ampidirina tsikelikely ny zava-maniry haka toeran'ny hena. Ilay antsoina hoe régime méditerranéen, ahitana céréaly, voankazo, légumes arakaraka ny fotoana dia averina matetika manampy antsika amin'ny fisorohana ny aretina izany. Sakafo voalanjalanja ahitana ireo sikajy ilaina, ovaovaina ny sakafo hohanina, ilaina ny fampiasam-batana izay miteraka fahatsapana fahasambarana, fahavelomana ary tanjaka. Manatsara ny fahasalaman'ny vatana sy ny saina ny fampiasam-batana. Ny fifohana rivotra lalina dia takiany avokaavoka amin'ny fahasalamana. Ny fampidirana oxygène sy ny famoahana poizina antsoina hoe gaz carbonika dia ireo no mifampitohy mitarika fahatsapana fahasambarana. Matory tsara mandritry ny ora antonony eo amin'ny adiny 7 ka hatramin'ny adiny 9 eo amin'ny olon-dehibe amin'ny ankapobeny. Ilaina koa ny fiomehezana fa mahatsara ny fahasalamantsika eo amin'ny 5-10 minitra isan'andro ao. Tsy misy voka-dratsy ary tsy mifidy taona ny fiomehezana. Mankasitraka tompoko. Andao ary tsy afa-madika ny andro sy ny alina. Ny andro natao isana, ny alina kosa atoriana dia ho salama ny vatantsika. Zoanitra no nanomana ny fandaharana ara-pahasalamana, samy kosa ny teo amin'ny lafiny teknika dia Samia Rotahin'Andriamanitra tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Diava malala averimberina ndray izany mpiantso ity izay minsy atao batisa no vonjena aoka ho ateraka ny rano sy ny fanahy. Eli moa zany dia niantsoantso eo amin'io mpanjaka voalohany 12 dia niantsoantso izy. Vakitsika ny mpanjaka voalohany 12 ry mpiany malala. Mpanjaka voalohany 12 manomboka eo amin'ny andininy 10. Aroa ery taminy sambory mpamina ny bala aza vela isy afa-mandositra izy na dia iray akory aza dia nosambory ny olona izy ary nentiny elio amin'ny onon-kisona ka dia nyvonoany teo. Aroa ery tamin'ny Ahaba miakara inana sisotro fa misasasaty sato ny ranonorana be dia niakatra inana sisotro Ahaba fa ili kosa niakatra teo atapon'ny Karmela dia nikoka tamin'ny tany ary lohany nataony teo nenanelan'ny lohany. Riava malala eto zany Andriamanitra dia nampiseho tamin'ny alalany Eli mihitsy fa izy ny tena Jehovah Andriamanitra, izy ny tena tokony ho tompona. Eto zany dia somary mamerina kely ny toejavatra izay nitranga fa io fotoana io no nanehoana mazava mihitsy teo anatreny olo. Izy moa tena Andriamanitra marina. Andriamanitra dia miandry an'izany fotoana zany. Andriamanitra dia tsy manao amboletra isan'andro fa dia aseho ny eny aloha avelany hitranga eny ny zavatra rehetrrehetra dia mandinika tsara ny olona dia mampita tsara ny olona. Ary rehefa tonga ny tena vanim-potoana goavana be salan'ity zavatra ny seho eto ity dia maneho an'ny tena fanehoana amin'ny fomba manokana amin'izay izy. Ary mampalahelo fa raha namony ny mpaminany Jehovah Iaba sy Jezebela ka nisany Obadiamba nanafina mpaminany Zatolahy tany Anjoy. Eto ndray zao dia misy kosa ny famonona ireny mpaminany Bala sy Asera ireny. Efa nivakitsika teo zany sambory mpaminany Bala mpanjaka voalohany 12 aza vela isy afa-mandosy na dia iray akory aza dia nosambory ny olona izy ary netiny elio amin'ny onon-kisona ka dia novonony teo. Ireo mpaminany Bala ireo dia tsy mba isy fanantenana fa ireo mpaminany Jehovah ny vonony Iaba sy Jezebela kosa dia mbola manana fanantenana hitsangana maty
tsy efa zay ve nizingizintsika te tamin'ny voalohany tamin'ny famoaboasina voalohany indrindra tamin'izao famelabelarana ny tenin'Andriamanitra izao dia mbola hitsangana ny maty eo amin'ny tompo amin'ny apokalipsy 4:13-14 sambatra ny maty izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao enoho ny fanahy hitsahatra amin'izay ny sasara izy fa ny asany manaraka azy hitsangana ireo maty eo amin'ny tompo ankehitriny aloha dia sambatra fa maty mitsahatra amin'izay ny sasarany tsy misy makany an-danitra izany raha tsy Eli sy Mosesy natsangana tamin'ny maty sy Jesosy nitsangana tamin'ny maty ary le olona zay niara-nitsangana tamin'izao Mateo 7:23-25 ka amin'ny Efesiana 5:4-5 reny nakarina any an-danitra rehefa natsangana tamin'ny maty fa ny maty dia matory aloha ka reo mpaminany Jehova no vonoiny Aba sy Jezebela mbola manana fanantenana hitsangana tamin'ny maty ary hitsangana maty hitsangana ao amin'ny fiainana mandrakizay fa indrisy kosa ireto mpaminany Bala sy Asera reto tsy mba misy fanantenana tsy misy fanantenana ka inona ny vahaolana zay menisy atao batisa no vonjena aoka ho ateraka ny rano sy ny fanahy amin'ny Romanina 9 no hitariko ny sainao ankehitriny amin'ny Romanina 9 dia hoy ny tenin'ny tompo amin'ny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy inona ary ho lazaintsika mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika tombony fahasoavana sanatria izany ataontsika zay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona aminy ihany tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany ko niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany sika mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany keo amin'ny fitsanganana fa fantatsika fantoantsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tenan'ny ota mba tsy hanompontsika ny ota itsony fa zay efa maty dia afaka tamin'ny ota fa nivakintsika teo ny nanaovana batisa ny Saoly ary indro rehefa vita batisa izy fen'ny fanamasina ka nanompon'ny tompo dia tsy nahalala zavatra hafa fa tsy Jesosy Kristy tompo fa lay toetra teoloha ny fofofonandrahoana namono lay toetra teoloha izay resahany amin'ny Timoty fa zany mpanota lohany indrindra lay mpiteny ratsy fahiny ilay manao zao fahiny na zava-padina ny sotro toka divay paraky zigara sy ny sisa lay njangajanga sy ny faly avanja atao amin'ny filany no fahiny dia indro efa tonga olom-baovao nombola teo amin'ny azo fijalia zany rehetrarehetra zany teo amin'ny fotoana nanaovana batisa azy nalevina tao amin'ny ranony batisa zany toetra ratsy rehetra izany zay no antso mitalakorokoroka atao amintsika rehava malala zay olona vonina ho any an-dandra dia tsy mandevina ao amin'ny ranony batisa zany olona taloha zany reo toetra ratsy rehetra teo aloha alevina ao amin'ny ranony batisa ary minitsy alala zavatra hafa afa-ty Jesosy Kristy irery ihany Jesosy Kristy ilay mpanetry tena lay tsy miavonam-po Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara Jesosy Kristy ilay feno fitiavana Jesosy Kristy ilay mpamonjy ny olona Jesosy Kristy ilay nandefitra Jesosy Kristy ilay nitoro ny filazantsara Jesosy Kristy ilay mitona ny olona rehetra mba hanatona azy handray ny famonjena ho aminy mini tsy alala zavatra hafa afa Jesosy Kristy ko miantso antsika arany soratra masina ankehitriny aza manaiky rebirebeny mpaminany ny Bala no samboriny Eli reny ka novinony tsy manana fanantenana vaoka iseka anatona ny Jesosy Kristy kosa ary amaly ny antso ny manao hoe zay meno sy atao batisa no vonjena aoka iseka anaiky ny andevina ny fiainatsika rehetra teo aloha amin'izany rano ny batisa izany toy ny nanombonan Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ka dia miara ombona aminy eo amin'ny azo fijaliana isika fa rehefa vita batisa isika avetsika ndray mandeha ilay Galatiana 2:20 mitafy an'i Kristy isika manjary toetra ny Kristy ny toetratsika ny fahamarinan'ny Kristy ny fahamarinantsika ny fahamasinan'ny Kristy ny fahamasinantsika izany dia vamalala no tokony ho hita eo amintsika tsara riavy raha tena vonona ho any an-danitra isika iary vavaka isika reny tsara indrindra ny an-danitro eo misaotra midera mankalaza anao zahay ny amin'ny fitiavanao ny famiraponao ny amin'ny fahasoavanao ko ny olona rehetra zay mandre zao afatra izao aza velanao angatakandro itsony fa hiteny manao ino rano ina misakana tsy atao batisa ary tsy izy reo ihany fa hitaona ny akohonana izy ary hitaona ny olona rehetra mifanerasera aminy zay meno sy atao batisa no vonjena andao iseka iroso amin'izany firosoana amin'ny rano ny batisa izany Jesosy malalo ho avy tsy oelatsony amin'ny rao lanitra ianao ka izay manana ny toetranao zay manana ny fahamarinanao zay manana ny fahamasinanao zay manana ny famendreanao izany no akarinao any an-danitra ko ny fandalovana eo amin'ny rano ny batisa atao batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanakary ny fanahy masina
ary toy ny fitafiananao Jesosy Kristy izany izany no tokony ho lalovanay tsiraray avy. Ko aza velanao angatakandro izahay, aza velanao irorosaina izahay, ampio izahay anay fanapaha-kevitra tanteraka dia amin'ny anaranao Jesosy malala no angatahana izany vavaka izany. Amen. Groupe La Voix des Archanges. Zay lay onjany fanantinana. Voatsinapy. Aleo mandefa mandana tolafirana toy izay metraiky ho vasoka toloalika. Mahazofa endrena, mahazofa alalana. Fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana, fahaizana sy faherena olovan'ny ty firenena. Darena zareo tsy mahahitra fa tsara manaja ry lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina. Ny tiana tokoa ny tsy mahalavitany ary isika izao no toa akolasy masoandro izy ny fitenenana ka mifanontony tsy amin'ny lavitra. Eny, na dia hoe mifanalavitra aza nefa isika dia akaiky anay kosa ianao ka indro mifamotony eto isika amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Araka izany dia atolotra anao ny arahaba manao ny soasoavina sy ny arahaba manao ny tsara ho tsaroana. Mankasitraka anao mampiatrano anay miarabanao namana Nartina. Dia amin'ny foravoravo tokoa no iaonana aminao mpiaino sy mpanaraka an'izao fandaharana, fianarana sy fanabiazana izao. Dia manantitra ny arahaba nentiny namana Lanto ary Misa Joely teo ihany koa. Dia ho tantely manatody amin'ny pary tokoa ane isika ka ho tafaray ny samamy. Dia inona fa higioka amaminy ianao
eo ampanarahana ny fandarantsika miaraba lanto ary misa joely eny azy ny mandeha tsy mera ho no namany mangaladia ny mihinana tsy mivavaka na mampangalam-pihinana ka inona fa tsy angalam-pihinantsika mialohan'ny iarahantsika mitelina ny fandarana kosa dia hiaraka iombom-bavaka aloha isika. Andriamanitra rainay tsara sy masindrindra ny an-danitro, misaotranao noho ny tombon'androm-pahavelomana nomenao anay indray, ka afaka miara-mianatra eto izahay sy ty mpiaino manoloana ny onjabeo ty. Mamindrafo aminay, ka fa fao madio izahay ho afakeloka, diovo afa-potana. Feno ny fanahinao masina izahay mba andehananay araka ny sitraponao. Mijery amin'ny fomba manokana ihany koa ireo ray aman-dreny manana olana amin'ny fanabeazana ny zanany mba ahita vahaolana avy aminao ane izy ireo. Ireo zanany ihany koa dia aoka omenao fahendrena ka mba tsy fotsoroana amin'ny teny ireo ray aman-dreny fa mba ho enony ary ho ankatoaviny zany fanabeazana omena azy izany. Mihaino mivavakay ray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny azy efa masaka ve ny loha omby namana lanto ary misa joely raha masaka dia arosoy ary ya efa masaka mandro ny mpiaino atsika. Ya efa masaka dia masaka tokoa ny loha omby namana naritina dia indro aroso ny nahandro. Inona indray ary namana lanto ary misa joely no efa voahomanao any. Ya noho ny fahamaroan'ny olona izay miantso sy mangataka fanampiana sy fanampim-panazavana mikasika amin'ny fanabeazana ny zaza namana naritina, indrindra mikasika ny herisetra izay atao amin'ny zaza dia iompana manokana mikasika an'io herisetra io sika amin'ity anio ity. Na za ihany koa aza lanto ary misa joely amaray aman-dreny dia tena ny tany anao mihitsy hoe mety misy fiatraikany eo amin'ny fivelaran'ny zaza ve sy ny fitombony le herisetra atao aminy dia inona avy ireo endriky ny herisetra ary manaraka dia hoe inona avy ny mety ho vokany ary ny fiatraikany mety manahoana. Marina dia marina zany namana naritina, mety hoe fanatry finjavatra angamba aloha na ahoana fa mitovy ny fanontaniana izay apetraka ao sy napetraka ireo ray aman-dreny zany izay niantso sy ny fanerasera tamin'ny tena mikasika an'io resaka herisetra io dia zay no natonga ny tena ihany koa hoe andeha averina resahana indray ny resaka herisetra amin'ity an'io ity. Mankasitraka indrindra. Ya dia amaliny fanontanianao zany voalohany hoe misy fiatraikany eo amin'ny fivelaran'ny zaza sy ny fitombony ve ny fampiarana ny herisetra aminy, ary amin'ny ankapobeny dia misy fiatraikany tokoa ve izany herisetra zany. Dia tiako ny miteny zany fa ny herisetra dia misy fiatraikany ratsy eo amin'ny fivelaran'ny zaza, misy fiatraikany ratsy ihany koa eo amin'ny fitombony, ary miteraka n'ilay fiheverantena ho ambany eo amin'ny fiainany zany ka izany rehetrarehetra zany dia misy fiatraikany any amin'ny fiainany any aoriana. Le fiatraikan'le herisetra zany tsy voatery hoe eo amin'le fampiasany le ray aman-dreny ny herisetra fa any aoriana any dia miseho izany fiatraikan'ilay herisetra izany. Mankasitraka anao ny amin'le valim-panontaniana fa inona marina moa zany no atao hoe herisetra. Ny herisetra dia ireo endrika rehetra atao na fanaparana hery ampiarina amin'ny zaza ka manakana sy manohitohina ny fivelarana sy ny fitombony. Izy io dia mahakasika ny fivelarana sy ny fitombony rehetra, izany hoe ny fitombona ara-batana, ny fitombona sy ny fivelarana ara-tsaina, ny ara-pihetsepo ary ny fiainana andady. Zany zany no atao hoe herisetra izay manohitohina
andreo fivelarana efatra farafakelindreo zany no atao hoe erisetra araka ny efa nyresantsika tany amin'ny fandarana tany aloha tany zany a dia ny olombelona de manana n'ilay atao hoe filana fototra na besoin fondamentaux ny teny frantsay io zany de ilain'ny zaza io lay lazaintsika teo hoe filana ara-batana fiainana anaty ara-pahalalana io filana fototra io dia ilain'ny olona rehetrarehetra mendoa any amin'ny zaza ka ny fitombony sy ny fivelaran'ny zaza dia miankina tanteraka amin'ny fanomezana azy ireo filana fototra ireo izany hoe zo fototra zany le izy dia io zo fototra io no mivadika ho lalàna na droit ozy ny teny frantsay satria efa lasa lalàna zany le izy dia tsy mila mitaky an'io zo itsony ny zaza fa efa zony zany mahazo an'io filana fototra io ny zaza ihany ko tsy andeha hitaky aminao mihitsy hoe omeo anay ilay filana fototra ara-batana ny fiainanay anaty sy ny ara-pahalalana sy ny ara-petsepo tsy mitaky an'izany izy fa ianao ray aman-dreny dia tsy maintsy manome an'io filana fototra io noho izany a de tsy misy zany a ray aman-dreny na de ray aza manana zo hanohitohina na alakatsakana ny fanomezana n'io zo fototra io a amin'ny zaza anankiray eny fa na de hoe ray aman-dreny niteraka aza de tsy manana zo hanohitohina an'izany zo fototra ny zaza zany noho izany a ny tsy fanomezan'ny ray aman-dreny ny zanany an'io zo fototra io a dia efa herisetra atao aminy zany a zay sehon-javatra zay zavatra misy nefa matetika de io zo fototra io no vototohina indrindra rehefa nylazain'ny ray aman-dreny fa maditra lay zanany de misy am'ireo zo fototra io zany no tsomena azy satria lazaina fa saziana lay zaza satria naditra kanefa tadidio tsara fa fantikan-dalàna izany fanazaziana ny zaza zany ka mety avoasazany ray aman-dreny ihany ko ny ray aman-dreny manko de mieritrehitra hoe maditra le zaza ahoana moa no afantaran'ny zaza fa ditra le izy tsy fantany zany fa izy zany araka ny mahazaza azy de mety hoe milalao izy fa manohitohina ny filanao ray aman-dreny sy manelingelinanao le zavatra ataon'le zaza de everinao fa hoe ditra iny zavatra ataony iny akoatran'izay inona ihany ko namana lantaony misy joely ireo azo ambara mahakasika ny hoe endrika erisetra mety ho atao amin'ny zaza akoatr'ireo efa voalaza teo reo zany de misy ihany ko ny fanamparana hery fanampiarana bibiana atao amin'ny zaza izay misy fifandonana zany eo amin'ny ara-batana ohatra kapoka mety hoe kapoka amin'ny fekibo na kapoka amin'ny vatakazo mety felaka tamaina mety daka mety tsongodrenikely mety famelezana totondra ny zaza mety fanindronana amin'ny zava-maranitra amin'ny zaza ihany ko mety fandidina amin'ny zava-maranitra ao ihany ko lay malaza de malaza kehitriny ny fanolalana ny zaza tsy ampitaona izay miteraka fahavoazana eo amin'ny ara-batana misy amin'ny sasan'izy ireny hitatsika amin'ny hainao manjery misy ny maty misy ny maratra misy ny mangana fahamanganana anaty dia misy zany a takaitra mandramaty a izay vokatry ny erisetra izay ataon'ny olon-dehibe amin'ireny zaza ireny miteraka n'le ratra anaty zany io toy ny fieveran-tena ho ambany na ny fananana lanja anaty mihiba amin'ilay zaza izay maharitra dia miteraka fahasarotan-kenatra eo amin'ilay zaza sy miteraka fihatsepo mihiba ihany ko de ao ny tahotra ao ny fileferana ao ny hoe tsindrina hoe voatsindry somi izy ny teny frantsay dia zany rehetrarehetra zany de endrika erisetra atao amin'ny zaza ihany ko dia misy ihany ko mety tseritreretin'ny ray aman-dreny a hoe erisetra ohatra hoe mivazavaza amin'ny zaza izy mitrerona n'lay zanany izy mifamingavingana n'lay zanany ny fanambanina ny zanany ny fanabatiana ny teny manamavo ny teny ratsy ny opa ny anara-petaka mihiba zany a sy ny sisa ny vandravandrana ny fanambanana kapoka amin'ny tanana zay atao amin'ny zaza na kapoka amin'ny fekibo ny fanavakavahana ara-bolikototra sy ara-piaviana atao amin'ny zaza ihany ko
dia endrika erisetra daholo zany ny fanavakavahana ny amin'ny mahalasy sy ny mahazaza. Ohatra hoe zazalahy ihany manao an'ity kilalao ty fa tsy fataony zazavavy. Erisetra zany namana anaritiana oka apatsahivitsika ny ray aman-dreny satria efa lazeny zany tany amin'ny fandarana tany aloha. Misy ihany koa ny fanilikiliana, ao ihany koa ny tsy fiainona ny teniny zaza na tsy famelana ny zaza haneho hevitra. Zany rehetrarehetra zany erisetra ny fanakana anazy tsy ala voly sy ny sisa dia erisetra daholo zany rehetrarehetra zany. Ny fangatahana fanajana ataon'ny ray aman-dreny amin'ilay zaza izay atao anterisetra dia endrika erisetra ihany koa zany rehetrarehetra zany. Ary tia ny zavatra mbola tsy eritreretin'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny fa ny atao hoe tsy fahombiazana an-tsekoly na hoe échec scolaire ozy izy ny teny frantsay. Erisetra zany aoka ampifantarina tsara zany rehetra zany. Noho izany tokony ezaka zany ny ray aman-dreny sy ny sekoly mba atonga n'le zaza ahita fahombiazana any amin'ny sekoly. Eo ny lazaiko rehetrarehetra io namana anaritiany dia misy fiatraikany ratsy eo amin'ny fivelaran'ny zaza, eo amin'ny fitombony ary miteraka fiheviran-tena ho ambany avokoa. Malina loatra le voalazanao zay namana lantoary misy Joely. Tiana ihany koa nefa mbola anohy nefa ny fotoanantsika manapetra ihany ka amaranantsika azy ary aloha ny amin'ny tian'io ity. Dia inona no sosikevitra azo omena ho atsika rehetra satria nazako ary ao anatiny amin'ny maray aman-dreny. Ya, tsika zany amin'ny maha-onjam-peo-panabeazana tsika averina matetika izany fa tsika izao dia onjam-peo-panabeazana. Noho izany dia tsara mandrakariva ny manome sosikevitra ireo ray aman-dreny namana rehetra zany mba ahatonga ny fiainana ao tokantrano, mba ahatonga ny zany atao hoe tsy fampiarana erisetra eo anivon'ny tokantrano zany, mba hisy fiatraikany tsara eo amin'ny fivelaran'ny zaza. Efa fantatrao zany ho anao ray aman-dreny zany dia efa fantatrao manomboka androany zany atao hoe erisetra. Efa fantatrao ny karazany, efa fantatrao ny vokany. Dia tsotra ny fanentanana izay ataontsika namana anaritiana. Tsara raha tsahatra ireo endrika erisetra rehetra ka mety hisy fiatraikany ratsy eo amin'ny fitombona sy eo amin'ny fivelaran'ny zaza ka miteraka fiheveran-tena ho ambany. Atsahatra zany ny erisetra satria miteraka fiheveran-tena ho ambany eo amin'ny zaza. Io fiheveran-tena ambany io namana anaritiana no tena manimba olona betsaka ankehitriny satria io no mitarika an'ilay atao hoe tsy fahatokisantena. Ka rehefa tsy mahatoky tena ny olona anankiray fa mihevin-tena ho ambany dia no aviny ray manontolo no mety anjavozavo na ety tena hoe potika ny hoaviny. Noho izany ny tanjon'ny fanabeazana araka nefa lazaintsika tamin'ny fandarana tany aloha dia hoe ny anana ny zaza fiheveran-tena mahomby, fiheveran-tena tsara, fiheveran-tena ho mahery. Io ilay atao hoe estime de soi positif. Io zany ny ilaina kolokoloana any amin'ny zaza, fiheveran-tena mahomby, tsara, mahery. Ka raha misy fanabeazana ka mahatonga ny zaza tsy anana ny fiheveran-tena ho mahomby, tsara ary mahery io dia aoka atsahatra avetrany satria io ihany no entin'ny zaza amakivaky ny fiainany any aoriana ary hananany ilay fahaiza-miizy. Efa nyresantsika teo zany hoe fahaiza-miizy zany. Ka rehefa hananany zaza io fahombiazana io, io tsara io, mahery io dia mandeha ho azy ny fahaiza-miizy. Dia inona fa ho ray aman-dreny hanana fikasara tsara sy hanomana tsara ny zanany mba hanana ny zanany, zany hoe fahombiazana zany ny ray aman-dreny dia andeha tsara ny andavanandrom-piainany sy ho an'ny ho avin'ny ray manontolo. Ka ho anao ray aman-dreny aoka hitanana tsara tahaka ny anak'Andriamaso ianao mba hanana ny zazany zany hoe fiheveran-tena tsara sy mahomby zany avokoa dia ho lavirary ny ho avin'ny rehetra. Mankasitraka indrindra namana lantoary misy Joely. Inona tokoa fa samy andray izay tandrify azy isika ray aman-dreny rehetrarehetra dia hita zaza mivelatra mitombo amin'ny lafiny rehetra isika. Izay indray ary no azo natolotra fa mametraka mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray
raha sitrapon'andriamanitra. veloma tompoko. veloma tompoko. awr téléphone 034 06 797 62. tarika Giovanni. Fa antongotra ny farany zavatra rehetra koa hendre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Efa tombotra ny andro efa kaiky zany ora miomane miomane miomana miazakazaka ny andro miazakazaka ny tao totsitagny miomana fa ho avy ny fahalany tsy hoela kely sisa de sokatra ny lanitra ny ambony tsy hoele tsy hoele ka iseho le mpanjaka le mesy zay nandrasanatiny ele hoavindray eny andraony laneteri manateny zao eny mbola azo atao miomane mibeba mivava miova mitoetra ratsy mahazatre miverena mitompo ianao kamodia ho antranony ray dany amin'ny finoana ho ampinga etingany aza miave maharetatranatany amin'ny asa fanompoana aza mialy miomana hoavitampo ka tsy ampoezina ny viaviny tompo miomana kelisisy hoavitany tompo tsika zay nandrasantsike. awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao. eny mbola azo atao miomane mibeba mivava miova mitoetra ratsy mahazatre miverena mitompo ianao kamodia ho antranony ray dany amin'ny finoana ho ampinga etingany aza miave maharetatranatany amin'ny asa fanompoana aza mialy miomana hoavitampo ka tsy ampoezina ny viaviny tompo miomana kelisisy hoavitany tompo tsika zay nandrasantsike hoavitampo ka tsy ampoezina ny viaviny tompo miomana kelisisy hoavitany tompo tsika zay nandrasantsike hoavitany tompo tsika zay nandrasantsike hoavitany tompo tsika zay nandrasantsike. faniteninao no fahamarinana. taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
mahafinaritra sy mpiaramianatra namana mbola mitoy ny fandalina antsika ny bokin'ny Exodosy. Lohateny dia manao hoe ireo mpampivelona Hebreo. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany mpiaramianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Sary takarina ny bokin'ny Exodosy raha tsy raisina ho fototra ireo fampianarana sy zava-niseho ao amin'ny Genesisy. Nanorim-ponenana tao Egipta ny Jiosy ary tao aorian'ny fotoana voafaritra nahitana izy ireo fanambinana sy fiadanana dia nandevozina izy ireo. Saingy tsy nilaozan'Andriamanitra tao anatin'ny olona ny vahoakany na dia mety mitranga azy izany. Azo antoka fa maro tamin'ny vahoaka Hebreo no namoy fo noho ny fahoriana. Kanefa tamin'ny andro mahory indrindra no natongavany sy namonjeny azy tamin'ny sandrony mahery. Mandraka ankehitriny dia mbola mampahery ny mpanaradia azy ny tompontsika. Hoy izy ao amin'ny Salamo 5:12. Salamo 5:12. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia monjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Misy mpampivelona anankiroa izay voatantara manokana ao amin'ny Exodosy 1. Inona no anjara asa lehibe nataon'ireo mpampivelona matoky ireo ary nahoana izy ireo nitsaroana ao amin'ny tantara? Andeovako itsika ny Exodosy 1. 9:12-20. Exodosy 1. 9:12-20. Ary ny mpanjakan'i Egipta niteny tamin'ny mpampivelona Hebreo, Sifra no anaran'ny anankiray ary Po no anaran'ny anankiray, ka nanao hoe raha mampivelona ny vehivavy Hebreo ianareo ka hitanareo amin'ny fipetrahany fa zazalahy dia vonoy, fa raha zazavavy kosa dia velomy. Nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao araka izay nilazain'ny mpanjakan'i Egipta taminy, fa novelominy ihany ny zazalahy. Dia nampaka ny mpampivelona ny mpanjakan'i Egipta ka nanao taminy hoe nahoana nanao izany zavatra izany ianareo ka novelominareo ihany ny zazalahy? Fa hoy mpampivelona tamin'ny Farao, tsy mba tahaka ny vehivavy Egiptiana ny vehivavy Hebreo, fa matanjaka izy, ka raha tsy mbola tonga any amin'ny akory ny mpampivelona dia velona izy. Dia nasian'Andriamanitra soa ny mpampivelona ary niamaro sy niahery indrindra ny olona. Ary tamin'izany, satria natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona, dia nomen'Andriamanitra zanaka izy. Tsy misy anaran'ny Farao voalaza ao amin'ny bokin'ny Exodosy. Ny anaram-boninahitra Farao ihany no iantsoana azy rehetra, izay midika hoe mpanjaka. Nino ny Egiptiana fa Andriamanitra eto an-tany ny Farao, zanak'ilay Andriamanitra antsoina hoe Ra na Osiris na Horus. Ra no noheverina ao Andriamanitra Egiptiana lehibe indrindra, dia tsy inona izany fa ny masoandro mihitsy. Nanahery toy inona azy anefa Andriamanitra io, dia tsy afaka nanery ny mpampivelona hanao zavatra mifanohitra amin'ny fikasana. Ary tsy tahaka ny Farao tsy manana anarana. Ireo mpampivelona roa ireo kosa dia voalaza ny anarany, dia Sifra sy Poa. Nomekaja lehibe izy ireo satria natahotra an'i Jehova. Tsy nisy fiantraikany tamin'izy ireo ny didy ratsy ny Farao, satria nanaja an'Andriamanitra mihoatra noho ny didiny mpitondra eto an-tany izy ireo. Noho izany dia nitahy azy ireo Andriamanitra tamin'ny nanomezany azy taranaka maro. Manahoana izany fijoroana mahatoky izany? Na dia kely aza ny fahalalan'ireo vehivavy ireo momba ny teolojia, dia fantany ny rariny sy ny tsy rariny, ary ny fidy ny rariny izy ireo. Hitan'ny Farao fa tsy nahomby ny tetiny, koa dia nandidiny Egiptiana izy hamono zazalahy Hebreo teraka rehetra. Nasaina tsipin'izy ireo tao amin'ny renoranon'Ely ireo zazalahy ireo, angamba ho fanatitra ho an'ny Api, andriamanitry ny Nely sy andriamanitry ny fahavokarana. Io ny fotoana voalohany voarakitra tsoratra namonoana ny Jiosy noho ny maha-Jiosy azy fotsiny. Na izany aza ny zavatra nisy, dia aza diny fa mifehy ny tantara Andriamanitra. Misy fetra ny zavatra tsy ataon'ny olombelona. Namela lesona ao antsika ireto mpampivelona roa reto. Tsy vitany hoe nahafantatra ny rariny izy ireo sy ny fahamarinana, fa nanatanteraka izany tamin'ny fahasahiana. Tsy natahotra ny didin'ny mpanjaka reto mpampivelona reto. Vokatra izany dia nitahin'Andriamanitra izy ireo. Aoka koa isika ho sahijoro amin'ny marina sy ny fankatoavana an'Andriamanitra, fa hamasoa antsika ihany koa izy. Hatreo ny fiarahantsika mianatra androany, metaka ny mandrapitafa ho amin'ny fizarana manaraka, ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
fiainana dia norezao iranayzao nandao ny olotiana tsy fantatra falao nikatsakany afavaovao izao nataovy an-tsaina ary aoko fantatrao ny olona dia mety mandao fa jesosoriryany namany olanao antso izy dia saozao dia zao fa jesosoriryany namany olanao ny zavatra rehetrainy atao andramo antsoy ny anarany jesosy tsy atoranao fa fantatrao lay sy mafoy namony anona avedikomba otsalonao lientanao ra mavesatrianiko dia aokapetsakambiny izy no miay izany fianana henoy lay feo mipetsika hoe izao nataovy an-tsaina ary aoko fantatrao ny olona dia mety mandao fa jesosoriryany namany olanao antso izy dia saozao dia zao fa jesosoriryany namany olanao ny zavatra rehetrainy atao niavatina nandraoka tsotry zao nanebaka nanenjikiana kavelompiafina mivontony fonao enoyanezao vetsonay zao izao nataovy an-tsaina ary aoko fantatrao ny olona dia mety mandao fa jesosoriryany namany olanao antso izy dia saozao dia zao fa jesosoriryany namany olanao ny zavatra rehetrainy atao andramo antsoy ny anarany jesosy tsy atoranao fa fantatrao lay sy mafoy namony anoana avedikomba otsalonao lientanao ra mavesatrianiko dia aokapetsakambiny izy no miay izany fianana henoy lay feo mipetsika hoe izao nataovy an-tsaina ary aoko fantatrao ny olona dia mety mandao fa jesosoriryany namany olanao antso izy dia saozao dia zao fa jesosoriryany namany olanao ny zavatra rehetrainy atao Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokary ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR